Tao anatin'ny herintaona sy tapany ahitana fihenana hatramin'ny 20 isanjato ny vidin'ny gaz raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa vitoaka azy. Izany dia nampitombo isa ireo mpanjifa. Raha ny gaz 7 kilao ohatra dia 507 ariary ny vidiny ankehitriny. Ny fampiasana ny gaz ihany koa dia ahafahana miaro ny tontolo iainana satria tsy misy ny fanapana ny ala izay avadika ho arina fandrehitra ary ahafahana mitandro ihany koa ny fahasalamana. Zay ny amin'ny niveau io fa ivadika koa sika eo amin'ny pejim-baovao ny fampianarana. Mpianatra miisa 200 amin'ny Université GSI no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ary natolotra ny diplôme DTS ny licence ny sabotsy teo. Misalotra ny anarana hoe promotion internationale moa ireto andihana mpianatra tao amin'ny Université tsy miankina GSI ireto. Taoriny roa taona sy telo taona nianarana tao amin'ny Université tsy miankina GSI dia nahazo ny diplôme DTS na licence ny 900 mianada avy amin'ny sampam-piofanana droit et relations internationales, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion ary ny génie management du BTP et architecture. Ny sabotsy teo no natao ny lanonam-panolorana ofisialy ny diplôme natrehany avy eo anivon'ny ministera PIA. Hafa kely ity andiany indray miray ity satria antsoina hoe promotion internationale. Arabaina izy 900 menada zany anio satria dia nahazo ny diplôme de technicien supérieur ny atsasany nahazo ny licence ny atsasany amin'ny filière efatra dia ho an'ireo mbola voiditra amin'ny fianarana zany dia amin'ny fafito volana novembre ny fidirana. Akoatran'izay misara tianao ambarako isorana koa ireo efa teny anivon'ny orinasa zany izay mbola nafoitena hanohy fianarana misy tsinona le formation continue spéciale samedi dia misy amin'ireo andihan'ireo zany ny voalohany koa nivoaka tamin'ity andihany tonga dia nisalotra n'ilay andihany international moa zany le professionnel tsara vitany izy ireo dia ho an'ny 12 taona manaraka zany mino zay fa mba isokatra makany Canada sy any Azia antsika zany zay no tanjona manaraka. Ity mpianatra ity dia niofana momba ny multimédia et communication journalisme nahazo ny DTS amin'ny journalisme. Nahavana nisafidy ny multimédia et communication zany satria voalohany indrindra aloha tiako le filière ary mankafy ny asa fanaovana gazety dia mba ahafahako mandala bebe kokoa izay asa fanaovana gazety izay dia zay no tonga nisafidy ny filière multimédia et communication. Mbola mampiavaka ity andiany ity koa ny famoahana voalohany ireo nanaraka ny formation spéciale samedi omen'ny GSI ho an'ireo tsy afa-mianatra andavanandro noho ny antony maro. Ny GSI izay tsy nitsahan'ny voatra nanomboka tamin'ny fanitarana ny sampam-piofanana ny toerana ahitana ny université ary izao tonga hatramin'ny iraisam-pirenena izao.